Ny président Fokontany Ambatofotsy anisan'ny nahazo tombotsoa amin'ny fikarakarana fahazahoana mitondra fiara biometrika izay natao teto Sabotsy Namena ity. Ny hevitra toko. Ia, voalohany indrindra tsy moramora no mikarakara zavatra tahaka izao satria tena mampitombo betsaka ny asa tanterahana eto anivon'ny commune zany, ary vahoaka raha 500 no 700 ny eritreretina lasa 500 mbola nisy fanatiny ary. Nefa izay moa ny finiavany ben'ny tanàna hoe anamoro ny sy anao ny asa zany natanteraka ny asa izay ilain'ny vahoaka dia nitanterahana zany, ary izay ndresahako hoe tsy mora ny fehezavatra tahaka an'izao fa efa tarigetra amin'ny ben'ny tanàna moa izay na mora na mafy le izy dia tsy maintsy atao ny asa fa fanasoavana ny vahoaka sy fanomezana raha ilain'ny vahoaka ka dia nitanterahana zany. Ary araba soa araba tsara fa raha manodididina dia amin'ny roa itsika izao efa mba kely sisa ny olona izay manatanteraka ny fandraisana leo atao tantaratasy ilaina mikasika an'izany zany. Nandritran'ilay filaharana lava reny teo hoe tsy nahitana olana. Ny zavatra tsy nampozina teo anankiray aloha raha ny eritreretina hoe sady vitaka be ny fizarana n'ilay numéro efa nisy ny mpilahatra samy mpilahatra zany naka ny anarana hoe ity ny tonga voalohany ity ny tonga faharoa, ary ny numéro hatramin'ny 700 dia efa zareo nefa nafantatra hoe ity ny numéro voalohany ka hatramin'ny 700 tany hoany, satria efa nanomboka tamin'ny roa maraina ny fidarana teto dia ny ambiny sisa izay tafiditra tao anatin'ireo sisa zany no zaraina an'izy. Marina moa fa amin'ny fotoana raisina olona maro be tahaka an'izao tsy moramora ny fandaminana fa resahana ihany koa fa ny vahoaka teto Sabotsy Namena dia efa mefazatamena amin'izay fandaminana izay dia tsy sarotra loatra izy fa teo am-panomboana fotsiny nametra hoe entiny izarasiny ana izay no nisy atao kely fotsiny, fa efa nampiseho zareo hoe izahay ane efa misy listre reto hoe ity ny tonga voalohany ity ny tonga faharoa hatrany amin'ny fa 700 dia nizaraina moramora fotsiny izy nivakina listre ny tonga voalohany ka hatrany amin'ny fa 700 dia nizaraina ny ambina laharana zany hatreo ka mandrapatonga ny tany 500, ary misy olona teo amin'ny 20 teo natao cas spécial zany satria lany numéro dia nomena lalana ihany izy ireo hikarakarana satria hoe zava-dehibe ho an'zareo ary tena ilainy zareo izay asa fa nataon'ny commune zay zany dia hoe fanoloana ny fahazoan-dalana mitondra fiarakodia biometrika.